L'actu du jour. Miarabantsika rehetra ndray tonga soa eto amin'ity vidéo vaovao ity. Manantena antsika rehetra ho salama lalandava ho alavity ny fahasahiranana isan-karazany. Natao ty vidéo ty satria tena tapatsinay mamaky an'ireo publication an'ireo foza, pombo, ireo voakarama marobe, notamment publication anankiray izay rehefa miresaka amin'ny namana dia hoe ory reto so dia mbo tokony amorona asa vaovao isika dia mitady traducteur spécial satria le soratan'le ramatoa satria le ramatoa le izy le bipaule marary saina iny le soratan'le ramatoa tena tsy misy zavatra mandeha amin'izay lohany tsisy dikany tsisy lohany tsisy vodiny ozy izy zao farany teo hoe Oritsilavo Série miaro ramasy ery body fabre hony dia miomana ale osta fa efa kely sisa dia hiakatra ny soratra. Inona reto ny dika zany hoe hiakatra ny soratra zany fa bref le izy koa moa nge raha tsy niveau T2 ve anaiky ho karamainy ry Ratomel 13 faux ry ireo rehetra zay lasa nandeha nandositra rehetra ireo. Bon bref dia miverina ihany amin'ilay sujet mitovy toy an'ilay vidéo voalohany ataoko teo matoa mirongatra be toy izao ny publication ny firongony sy ny voakarama rehetrarehetra. Izy moa zany firongony zany ny hita maso aloha dia ilay Lolapux iny no tena hoy ny feo mandeha fa tsy dia m'intéressé ana fa dia averiko amin'ireo eto fotsiny. Hoy ny feo mandeha hoe i Lolapux hony no cerveau tena manipulé amin'io rendriamanitra ively cerveau anareo ively chef de banikipanareo ry fozahorana. Za tsy manona le anarana satria tena le inona le hoe loyauté hoe le hoe vulgarité angamba le izy fa tsy hoe de le hoe loyauté letra dia hoe ile Lolapux iny na dia niova akanjo na dia niova fomba fiteny na dia ninina rien qu'à voir sa tronche, rien qu'à savoir sa gueule, on voit dans tel niveau de vulgarité aussi profonde elle se trouve de iny hoy ny feo mandeha iny hony zany no conseillère technique, conseillère en communication, conseillère en tout any bipaule marary saina an'ilay Petsambava izay tena rendriamanitra no ahoana reto nazahoana miteny hoe olona iry amin'ny salon ny ary aty amin'ny Ile de France aty dia miteny hoe za dia andeha hanonga mpanjakana, za dia tsy mila mandeha makany fa eto amin'ity salonko ity par visio ihany dia afaka manonga mpanjakana fa dia za tsy mila nareo ovahoaka fa nareo dondrombelona zany ny olona conseiller n'ilay Lolapux izay niandrandra mafy sy tena niny hoe ho atao soit ministre des finances ho rendriamanitra anao za finance pour mener un pays zany ngetsy hoe mahay manisa 1 + 1 ça fait 2 ianao dia hoe afaka manao prétendre à un poste de ministre des finances dia na hony ministre de la population zany ministre de la population zany dia mila niveau mihaja ambony be tsy ny vavanao mipetsipetsina Lolapux io akory no afaka ahazahoana anomezana anao zavatra zay dans l'absolu anao éducatif de masse ho an'ny population tena antinomique zany mifanidipatra be pôle nord et pôle sud dia mirongatra dia iny hony zany io iny le Lolapux iny zany no chef deba cerveau anireto olona indrindra reto anankiroa zay tena minatsanatsan reto misy amin'ny sistosy ao le mpizaravary le mody mangina io le mpizaravary io tandremo fa dia tena c'est un fourbe, il est né fourbe, il mourra fourbe. J'ai perdu mon latin. Dia iny mody ary ambadika riny fa miandro mahazo fotsiny iny hitako izy any amin'ny groupe diaspora amin'ny fonona rehetrarehetra any
mipetraka ambony le seza eo dia mihaino mitsisisika be ohatra le nataony taminay tao amin'ny ADM ihany izy ny hiditra ao amin'ny ADM dia hoy dia rehefa nitenenina hoe tsy azonay atao ny mampiditra anao ato amin'ny ADM fa ny discours-nao dia hoe tsy anagadra na iza fa raha ohatra ozy ianao hoe ragadraina ireny olona reny a ohatran'ry Romivosy ry Ravatomanga ry Augusta sy rehetrarehetra reny ohatra ozy ianao ka hoe garagadraina reny olona reny a dia hipoaka ny ady civil dia zay nazavaina taminao hoe tsy ho tafiditra tsy azonay ekena mihitsy ny idiranao aty amin'ny groupinay aty amin'ny antokonay aty amin'ny associationanay satria izahay ny première essence ny fisianay dia ny fiadiana indrindra amin'ireny olona izay namono ny fireneny ireny ianao nefa ny discours-nao contraire amin'ny discours-nay dia zay no navalinay anao dia tsy nahita lazaina tsony ianao dia iny ianao fa nantsanantsana nanao pardon azafady reto fa tola nanify dia mea tsy nahita valitsony izy a dia nanao poésie na poésie tsara be kosa aloha izy a donc sy izy zay raha tsy diso a sahoana ry Volartina sy ry Tsilava izy avy moa tsika atao eky ry Solange nivory tao tamin'ny sisika nitsyfohan'le mpizaravary iny tao donc sangambany izy iny raha tsy diso a bref poésie tsara be ie dia ny équipe-n'ilay Lola Pux à la tête zany a dia le Petsambava dia ilay Bipol dia io le mpizaravary miafikafina miandro mahazo amin'ny sisiny io dia ao koa le pastera zay tsy manana fiangonana dia inona zao no mampirongatra andry zareo satria hoe ny journée ny suite ny débat momba ny fangatahany Maminiaina Ravatomanga liberté provisoire sous caution dia raha tsy diso narapitso naravakapitso ilay suite ny débat dia misy publication namoaka hoe nanafatra an'ilay avocat frantsay hony i Mamy Ravatomanga dia eo amin'izay hoe manafatra avocat momba n'ilay affaire PNF zany zay apatsahiviko eto fotsiny fa matoa i Maminiaina Ravatomanga any am-ponja dia 1 nanao atterrissage forcé 2 manao blanchiment d'argent 3 affaire Boeing 777 dia ina koa le anankiray tsy hitadidy fa du moins ro anankitelo roa raha dia efa tena ngeza be dia tena ngeza be dia ilay affaire blanchiment d'argent dia ny PNF parquet national financier aty à France no Nigéria azy dia hoe o ireo compte foza zay tsy mahalala zay bispa handresaka hoe afara manafatra niny avocat frantsay inony i Maminiaina Ravatomanga fa satria tsy inona hoe nakatona ny dossier PNF efa nalazaiko teto fa mbola averiko indray dia je vais parler lentement pour que les débiles profonds puissent le comprendre. Ny antsona hoe dossier classé dia dossier tsy hoe clos définitivement fa classé hatramin'izao aloha dia tsy nisy suiteny fa hatramin'izao jusqu'en décembre dernier dia tsy nasiana suiteny. Inona ny antony satria 1 ilay témoin voalohany indrindra izay i Roly Mercia no terena nanao désistement en témoignage nataony. 2 ini demande d'entraide judiciaire internationale nalefan'ny PNF tamin'ny fanjakana malagasy izay notarian'ny Andry Rajoelina tamin'izany andro zany dia nanda io demande d'entraide judiciaire internationale io tsy afaka nandroso mihitsy zany ny enquête izay nosokafan'ny PNF dia zay nampatonga azy nanakatona vonjimaiky ny lalàna nefa miteny hoe ny dossier classé sans suite raha vao misy nouveaux éléments dia sokafana indray et c'est ce qui est arrivé à Versk
io dossier classé tamin'ny 2023 io dia nosokafany PNF indray tamin'ny décembre 2025 teo eo anatre any fisamborana any Mamarabatomanga momba n'ilay atterrissage forcé momba n'ireo vola tsy tokony siforoana be dia be hita amina compte maro be hita tao Île Maurice de niditra antsehatra koa ny FBI zany FBI zany nge re olona tsy zavatra tsy anjazy zany tsy vitany hoe mitatatata eto fotsiny reo apombo reo hoe tsy ilainga daholo sy natao rehetra fa ny FBI nge averinareo fa dia misangisangy am'izany fa mba bref zay ngambany tsy haiko tsony mety misy possibilité d'explication hafa mba hypercuter an'ilay reto cerveau dondrombelony reto je vais chercher na koa eto manao annonce manao mamorona asa vaovao recruter mpandika teny inona moa ozy le namako mpitolony zay hoe tena mila mpandika teny mihitsy zay vao mahazo resaka ny zavatra soratan'ilay Bipol io ka tena marina zany so de mba hanananareo zany compétence de traduction de propos débiles profonds incohérents qui ne veulent rien dire zay ny cahier des charges an'ilay profil de raha ohatra nareo ka manana zay compétence zay de aza misalasala fa sao de mbo misy fanarahantsika de mbo traduisavanareo ny zavatra tsy misy dikany tsy misy lohany tsy misy vodiny ateneniny ilay lolapoky satria tsy teneny lolapoky moa azafady teneniny ilay Bipol satria ilolapoky sa tsy malala ninina no mimanipule anazy ohatran'ireny marionnette sans cervelle reto tsy ohatra ny moa fa marionnette sans cervelle de hoafaranao zany miverina amin'ny affaire-ny Mamarabatomanga de hoafaranao zany ilay avocat vazaha andeha hiteny hoe inona moa le niteneny efa tamin'ny voalohany tamin'ny zareo nanao conférence de presse ngeza be peu de temps après l'arrestation de Mamarabatomanga iny hoe le tabataba be hono reto PNF reny mais ça a accouché d'une petite souris tena tsy petite souris mihitsy nefa tena blanchiment d'argent de fraude fiscale en réunion satria aza adino fa trano ngeza be anakefatra no viteny Mamarabatomanga ny fanarahany tao anatiny iray une partie de l'affaire Balkany de trano ngeza be anakefatra ireo zavatra vola tsy tokony tsy forohana no vao afaka mividy an'izany de nantaniny ny fisika izy hoe avy taiza no nahitanao ny vola hividianana andreo za bien ngeza be ireo anankiray fotsiny ohatra le Valois Perret immeuble anankiray de 8 étages izy zay ore olona zany immeuble zany nge na de un appartement fotsiny ara nge aty andafy raha vao mividy zavatra anao de tsy maintsy miprouver hoe taiza nahitanao an'io vola io hoe tsy possible mihitsy zany hoe nafiaingy tao mba afandriana depuis aza vao teraka le vola de reo izy non il faut prouver l'origine de l'argent de tsy nanana profo i Mamarabatomanga parce que évidemment c'est une affaire sale entre Balkany et Mamarabatomanga le izy pour blanchiment d'argent suite à de potentiels trafic de bois de rose zay ilay deuxième dossier any amin'ny PNF impossible mihitsy ny anakatonany PNF les deux dossiers les blanchiment d'argent zay ny vidianana an'reto affaire be de be reto de ilay trafic de bois de rose sy trafic d'influence sy ny rehetra zay napetraky Transparency International plus ny plainte nay individuel napetraka akio de donc misy maromaro izy de hoe nafarana to inona azy ilay avocat frantsay manazava zay azavaizavaina eo izy fa le dossier reste il suffit juste d'ouvrir et on lit et c'est tout est là-dedans enfin bon bref ka le izy mila fa aizana
tsy hoe fahaizana lalàna ihany ino c'est pas donné à tout le monde fa tena mila fahaizana mamaky teny tsy mahazo resaka fotsiny ça c'est pas possible ce n'est pas à la portée de Petsambava, Lolpox, Bibol, Mpizaravary, pasteur tsy manana fiangonana, ireo mantsy, ireo no tena cerveau mpikofokofoka mpanadala ny saim-bahoaka eo de ireo rehetra izay manao commentaire amin'ny anazy moa de efa reo le compte foza fako fake fuck reny daholy de angambany azo zareo zao dikan'izany hoe affaire PNF, affaire FBI de io affaire FCC ani Île Mauricio de plus ny fitarainana napetraky ny fanjakana malagasy anakefatra be zao zany le izy ka na andeha anafatra avocat na aiza na aiza azy ianao reo dossier reo de tena dossier goavana be de atreto aloha de zavatra anankiroa mazava be na izahay iza miandrandra ny jivoany na ianareo foza rehetra miandrandra ny ivoany dia tsisy nizaniza afaka mahita volana aloha amin'ny biby mihitsy afaka iteny demelo hoe ivoaka io olona io nareo foza orana rehetrarehetra reo mantsy de izay no base ny fanozongozonana tsy fanozongozonana koa moa fa ny olona ozongozona ge de ny olona tsy manana finoana fa ny ina moa filazany zany ny langy amarivo totra ataonareo zao de hoe efa ivoaka hony zao i membre vatomanga fa efa kely sisa ry Boutfabre ry Miaro ry Tsilavy bizona reo Benadalo kely sisa hony ny tsika hony fa de efa hiakatra zao ny soratra de amin'ny alalan'ilay offre d'emploi vaovao iny hoe ina de mbaza vao anary reto hoe ina dika zany hoe efa hiakatra ny soratra zany fa za tena tsy mahazo resaka ina zay izy efa hiakatra ny soratra bref de zay ny momba an'igny ny momba an'io le hoe ivoaka na tsy ivoaka Imam Ravatomanga raha toarika hoe nahazo fivoahana izy dikan'le fivoahana de hoe liberté provisoire sous caution zavatra anankitelo mifandray tsy afaka esorina tsy afaka saratsarahana ireo liberté provisoire dika zay de hoe vonjy maiky sous caution de hoe mametraka caution iny ohatra ndray le mametraka caution any amin'ny rehefa mandeha manofa trano na manofa tomobile reny any de rehefa dikany tsy hoe rehefa avoaka amin'io mahazo an'io misitraka io liberté provisoire sous caution io no de hoe libre de hoe andeha iriaria andeha ivoaka ndray andeha ho any Madagasikara zany nge mahadondro mbelona tsy misy ravanazy anyreto fozy reto hoe ina dikany hoe de hoe mangovita hony ifaniry soerinaivo hoe de osta de hoy ilay bipol tsy misy atodo ino hoe de fa mitedava ndray firenena kiray anaovana exil fa efa ivoaka zao Mamarabatomanga izy nareo de tena olona dondrombelona raha ohatra ka manaraka ny dadalana teneninareo ny FCC dia jamais de la vie ny FCC amoka any Mamarabatomanga satria tena gros comme une maison anisan'ny zavatra izay point argument ny avancé ny FCC ny tsy amoahana anazy de hoe ny risque énorme de fuite na reny hoe fa milaza hoe voatafa vaokeo izy de mangovita ry Body ry Miao ry Tsilavy ary indrindrindrindra i ministre de la justice actuelle mangovita fa efa ivoaka Imam Ravatomanga de donc dika zany ke zany de andeha ivoaka andeha andositra na Madagasikara izy ampiasao ny atido tsy vitany hoe bakio ny Rajoelina 13 fois iny raha manao hoe 10 plus 10 ça fait 100 oniko de zany no mibaiko anareo zany mame volanareo de ampiasao ny atido ny olona misitraka
ny liberté provisoire na avec na sans caution io dia olona mahazo fahafahana vonjy maika ary feno contrainte be da be aorinan'io anisan'ny contrainte ohatra de tsy mahazo mifandray amin'ny témoin de indrindra mipointer tous les jours un jour sur deux izay tsy tadidiko tsony tsy any amin'ny gendarmerie mipointer acte de présence raha ohatra moa ka hoe tafatsorika ohatrany Andry Rajoelina tanaty kesika de nandeha nandositra any Dubai de feno complice zany ny sistany manodidina any Île Maurice de ny FCC sura fa mbola manana vola tsy tokony foroana Imam Ravatomanga afaka manotra afaka miarroser anireo olona rehetrarehetra ireo donc il y a une grande possibilité un énorme risque de fuite déjà iny mampatonga ny FCC mitsipaka foana ny new demande de liberté provisoire na avec caution io de zay de raha ohatra ka hoe ohatra zany ka hoe afaka somatsara eo izy de mitovy amin'ny gadra ihany ao an-tranony izy tsy maintsy mipointer tsy mahazo mivoaka misy périmètre au-delà de ce périmètre izy tsy afaka mandeha akory ohatra manana bracelet électronique de tous les jours ou un jour sur deux izy tsy maintsy mipointer any amin'ny gendarmerie zay ny condition raha ohatra ka hoe mahazo liberté provisoire izy raha ohatra moa izy tsy mahazo de mijanona any éponza de na de andeha hanao cinéma be mampime be ary hoe nasiana stentony natao an'izao hoe de hoe marary tena marary impiry Roly Mercia nangataka liberté provisoire pour soin impiry nitadidika eto aloha zao asa lera vaviko mpandeha pakana mpanatrika an'le audience iny angamba mety matadidy tsara fa nitadidika eto aloha zao de 5 demandes de liberté provisoire pour soin dans les 5 anakefatra tena tsy tafananjavina fotsiny zao reto na anjavo na ao amin'ny service greffier ao anosio misy olona manaraka ny baikony dinandremaolo zay nobaikony Imam Ravatomanga hoe raha vao mahazo vaovao misy dossier misy pièce vaovao amin'ny dossier ny Roly Mercia de dana laivo de ario de ao amin'ny service greffier ao anosio tam'izany andro zany fa tsy fantatro raha mbola mitombo zany ankehitriny io service greffier ao anosio raha vao tonga maître Eric Rafidisson mametraka nouvelle pièce de ohatra hoe le demande de liberté provisoire de mandray téléphone reo service greffier ao anosy ireo de miantso ny dinandremaolo de ny dinandremaolo mi-prévenir mi-informer any Imam Ravatomanga de Imam Ravatomanga manome baiko hoe angalary tao ary io fotsiny zao de miverina miantso indray i dinandremaolo miantso an'ilay olona ao amin'ny service greffier ao anosy miteny hoe sokafy le dossier de ary io le taratasy vaovao ny apetraky maître Eric Rafidisson tao zany no fomba fiasan'ny le trio infernal tribunal anosy présidence par le biais de dinandremaolo et la mafia mamniena Ravatomanga de indimy raha tsy diso indimy ny demande de liberté provisoire pour soin napetraky Roly Mercia de nasainy dinandremaolo manaraka baikony Imam Ravatomanga de nasainy dinandremaolo tsotro zao alaina fotsiny sokafana de mifeuilleté ohatra zao nge zany lay greffier alainy le dossier avokana avao anaty tiroir avy ao de mifeuilleté ohatra zao de manary azony séjour na nameny any dinandremaolo na de natao ary amin'ny natao fako ny firany fotsiny angambany bref tsy ohatran'izany ny aty ivelany
dia irina tsy ohatran'izany koa ny any amin'ny nosy Île Maurice fa io izy io hoe nametraka demande de liberté provisoire avec caution io Mame Ravatomanga dia nisy an'ireny séance de débat reny dia mbola mitohy rapitso le 28 je me rappelle plus ilay débat fa hoe anafatra dia nanafatra an'ilay avocat frantsay I Mame Ravatomanga dia zay no tiako horesahana amin'ity vidéo androany ity dia aza adino ianareo zay manana traikefa avolenta mba afaka manao traduction anay olona nahita fianarana pardon de manao traduction anay olona nefa mahita fianarana dia mbola tsy mahazo resaka an'izany hoe fa efa hiakatra tsy ho ela zao ny soratra mba aza vai reto dikan'izany hoe hiakatra tsy ho ela zany zao ny soratra fa tena tsy mahazo resaka mihitsy zahay bref dia miandry izay fandehany zany tsika dia averiko ihany fa na izahay miandrandra mafy ny tsivoan'ny Mame Ravatomanga na ireo voakarama rehetrarehetra mampidina silipo dia manokatra lava-pitombenana miasa ho an'ireo olona rehetrarehetra ireo na ireo olo ireo tsisy nizaniza à l'heure d'aujourd'hui tsisy nizaniza afaka miafirme mihitsy ny hoe ivoaka na tsy ivoaka io olo io dia zavatra faharoa na raha ohatra ka tafavoaka io olo io dia atsofoy ao anatin'ny sain'ireo dondrombelona ireo fa tsy afaka mivoaka ny sisy tany mauriciana izy dia donc ridicule nul et non avenu ça n'a aucun sens ilay hoe mango vita ry fanisoerina fa andro sisa no isaina na hoe ry body fabre ry tsilavo ry miaro rama kely sisa fa efa hiakatra efa hiakatra ny soratra dia izay dia ny fatelo farany dia aza adino fa ny tody tsy misy izay ataonao ireriany no miverina ianao izay manao ratsy io izay ny fiainanao ray manontolo Mame Ravatomanga io alefaso any amindray ataovy mihoatra ny son ohatran'ilay vidéo voalohany teo indray ny partage makany amin'olo ireny ny atao ihany ny miverina ianao izay nanankina ny fiainanao ray manontolo teo amin'ny abibiana dia toy ny nandrora ny tsilany ianao mandrora amin'ny tsilany iny ilay roranao miakatra ohatr'izao fa dia fitetaka eo amin'ny tavanao ihany rehefa avy eo mandreraka be ilay izy fa bref tsy azo asiana sentiment et passion moa fa on doit parler technique et avec recul dia zay dia ny fahaefatra farany dia aza adino fa anankidimy au moins ny demande de liberté provisoire pour soin napetraky Roly Mercia no baikony Mame Ravatomanga Idinandriamaholy andeha anaisotra an'izany demande zany ao anatin'ny dossier dia aza adino fa tamin'izany androany ao amin'ny service greffier ao Anosio dia raha vao tonga maître Eric Rafidisson mametraka dossier vaovao pièce vaovao dia miantso misy olona miantso ao mampilaza any présidence Dinandriamaholy dia Dinandriamaholy mandeha miantso any Mame Ravatomanga satria tsy manao magie mihitsy Mame Ravatomanga manome baiko fa tsy maintsy misy olona traître ao amin'ny service io voilà zay no tiako zay ny tena tiako ambarandroany dia mametraka veloma mandra-paona antsika rehetra dia tsy adinoko ny misaotra antsika be dia be izay nanaraka ny vidéo farany nataoko teo dia misaotra ihany koa ho antsika rehetra izay mbola ho marobe anaraka ity vidéo androany ity prenez soin de vous veloma mandry vetivety dia amanaraka indray. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.